amin'ny maha kristiananao dia ry ny tompony hanana toetra tahaka ny toetrany, izany hoe toetra feno alemem-panahy, feno fanetrentena ary toetra feno famoram-panahy ihany koa. Tsarovy fa ao anaty tontolo feno avinavina isika amin'izao fotoana izao, izany hoe manjaka ny fitiavan-tena, fiveran-tena ho ambony ary fikatsahana ny fambony toetra. Tsarovy fa manimba avokoa izany rehetra izany satria rehefa ny fitiavan-tena no manjaka dia lasa matoky tena ny olona, lasa mihevi-tena mahavita izy ka ny vokany laviny ny fanampian'Andriamanitra. Ary ny tena loza dia izao, tsy mila mpamonjy intsony izy, tsy ilay ny fanampian'i Kristy fa dia miankina amin'ny herin'ny tenany izy. Ary ny tena loza aza dia ny hoe laviny nitondra ny ziogan'i Kristy. Amin'izany indrindra dia manao antso aminao Kristy androany. Izao ny fanambarana: eto ny ziogako ka menara amiko fa malemy fanahy sady tsy miavonam-po aho. Tsarovy fa ilayntsika ny mitondra ny ziogan'i Kristy. Io mantsy no anovantsika hanana fahalemem-panahy, hilefotra amin'ny sitrapontsika rehetra. Ary tsy izany ihany fa hitondra fiovana eo amin'ny fontsika, eo amin'ny fanahitsika, indrindra ny saintsika. Raha fitinina zany dia hoe ireo rehetra izay no dingana makany amin'ny fahalemem-panahy. Raha toa ka vonona ianao androany, vonona ianao napa-kevitra ny hoe hanaradian'i Kristy hitondra ny ziogany, dia ity misy tsiambaratelo atolotra ho anao. Voalohany dia ny hoe aoka hiatrika, aoka hanantena, indrindrandrindra ny hoe hametraka ny safidinao rehetra eo mba fiterin'Andriamanitra ianao. Aleo Andriamanitra hifehy ny fiainanao, antsoiny fanahy masina hitari-dalana, ampilefotra ny sitrapo rehetra ary antsoiny Andriamanitra hanaraka indrindra ny hoe hiaino ny fangatanao rehetra. Eto dia mampanantena ny Tompo. Fa raha toa ka ataonao izany dingana izany, raha toa ka ataonao filamatra izany, dia izy no hanome anao fitsaharana. Ary tsy izany ihany fa volenao anatinao ny fahalemem-panahy, famoram-panahy ary indrindrandrindra ny fahatsoram-po. Sitraka ao ve ny mba hanana izany toetra sarobidy izany? Sitraka ao ve ny hoe mba haneho an'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao? Asaiko anao hivavaka isika. Ray masina tsara indrindra ny an-danitro, misaotra satria nomenao anay androany ny torohevitra ahafahanay maneho ny toetra maha-kristianina. Teny Tompo, raha ohatra ka volenao anatinay ny fahalemem-panahy, ny fahatsoram-po ary indrindra ny fanetrentena. Ianao androany dia mitaona anay tondra ny zioganao. Eny Tompo, meo anay izany fahafahana manahaka anao izany mba hanehoanay ny toetranao amin'izay ataonay rehetra. Ary maniry izay mba hanana fitsaharana eo aminao ka hahatonga ny fiainanay ho fiainana tahaka ny fiainanao. Eny Tompo, aoka tsy handalo fotsiny izao fotoana izao fa hahafahanay kosa maneho ny voninahitra ao amin'izay atao rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.